tomboty am'zay akao a sitraka ao Inget izay satria fantanay raha olo fantatry ny zanakay tsara fa eto aminareo no manjanay maneno baika manambaka fibelana Gasikara. C'est l'histoire de la fille du roi Ramaïve. Convoitée par tous les seigneurs des tribus voisins, cette jeune princesse risque de provoquer la colère du seigneur du volcan si elle épousait un simple mortel. Mais un jeune homme va braver l'interdit et passer outre l'esprit maléfique pour pouvoir conquérir sa belle. Fanny Ravalomanana est l'acteur qui a joué le héros dans cette comédie musicale, jouée par la Malagasy Folkloric Band, ou MAFB, à l'occasion de la première édition de la Nuit de la Culture, une soirée de levée de fonds organisée le 3 décembre par le ministère de la Communication et de la Culture. Sarotra aloha izy tamin'ny voalohany satria tsy toetrako ilay izy dia ny zavatra azoko tany amin'ny sary mihetsika natambatra tamin'ny fampifanana nomenana tato dia natambatra ireo dia nafahako namboly an'ilay personnage na raha hafa atao anatiko. Fanny Ravalomanana fait partie des 22 artistes qui ont été retenus au casting national pour composer Malagasy Folkloric Band ou MAFB. Tetikasan'ny ministéran'ny serasera sy ny kolotsaina izay entina ampahafantarana sy ampiroboroboana ny kolotsaina malagasy amin'ny alalan'ny zavakanto, mozika, dia sy hira. Dia izay zany mamorona sy mamolavola zany fampisehoana mahafahana hoe mampahafantatra ilay kolotsaina efa tady akoho zany ilay adona rehetra, karazana dia rehetra ho hita ao anatiny daholo. Fa indrindraindrindra zany misy ireo ankizy mpandray anjara ao anatin'ny troupy MAFB ireo dia misy sovanina manokana zany ary misy avy any amin'ny faritra zany fampiraisana ihany koa zany fampisehoana fa hira ihany sy zavatra. Les sélectionnés ont été regroupés à Antananarivo pour suivre une formation de 50 heures au centre culturel Yves Cool à Analakely, là même où ils ont présenté leur première œuvre commune le 3 décembre. Ces jeunes doivent gérer leur emploi du temps entre les répétitions et les études. Zay mianatra ny ampianarana fa misasany ohatra hoe mianatra maraina dia io moa zany tena tsy maintsy hoe anjanona mihitsy fa tiako zany masina satria efa akaiky ilay fotoana dia tsy maintsy mba misositakeza aloha hoe tia aloha zany no manara-pahaina kely aloha mandritry ny herinandro fa rehefa avy eo moa zany toy ihany ny fianarana rehefa avy eo satria ilay izy fotoana fo ihany mba iarana asa sy ny fianarana iny zavatra tsy afaka ohatrany hoe atao ambanin'ny zavatra nefa ity koa tsy ataonay ambanin'ny zavatra satria zavatra tianay. Contrairement à Fanny Ravalomanana, bien d'autres comédiens de la bande n'ont jamais été acteurs ni comédiens. Beaucoup d'entre eux ont évolué dans d'autres disciplines artistiques et c'est MAFB qui les ont initiés à l'art du théâtre. Théâtre mbola tsy nanao mihitsy antany aloha fa teo amin'ny 10 zany no efa nisehatra. Et découvrir, apprendre une nouvelle discipline n'est pas toujours facile. Les expressions corporelles, la voix, les techniques pour se mettre dans la peau du personnage et explorer les moindres recoins de la scène sont à répéter plusieurs fois pour bien maîtriser l'art du théâtre. Mais les 50 heures de formation durant la résidence artistique précédant la représentation ont porté leurs fruits. Izy moa zany tsy zavatra mora fa sarotra daholo ny zavatra fa mila fehezana. Ny resaka présence eo ambonin'ny scène, ny resaka scénique mihitsy dia ny fomba fahaizana miteny zany hoe ianao rehefa eo dia tsy afaka hiteny hoe hiteny mora ohatran'ireny fitentsika andavanandro ireny fa sady mahay miteny mafy ianao no mazava ny zavatra teninao tsy sepitra ianao dia voapitanao ilay zavatra teneninao dia ao anatin'izay ihany koa ny resaka maîtrise de soi dia ny resaka ny correction corporelle moa zany efa atao foana ny misehatra ny dia tena mahafinaritra ilay izy sady azahoana zava-baovao koa ankoatran'izay efa ananany tsirairay dia mahazo zavatra vaovao hoentina amin'ny sesetra rehetra. Falier Ratouvnirine, un des encadreurs, affiche sa fierté envers ses comédiens en herbe. Sy masa miteny tanteraka hoe mpiantsehatra vaovao ireo satria talohan'ny onanay tamin'ny zareo ireo dia efa mpiantsehatra matianina teo amin'ny sehatra ny dia tany amin'ny teo amin'ny sehatra ny dia tany amin'nisy azy avy izy rehetra ireo saingy novoriana dia ohatrany hoe nampiana zavatra hafa fotsiny tao aminy hanampy ilay fananany.
Lamako, Avereno, Avereno, Atambar, Atambar. Les efforts ont payé. La performance du collectif a subjugué l'assistance. Ceux qui sont venus assister à la première édition de la Nuit de la Culture ont pu apprécier les émotions que dégageaient les acteurs dans leurs rôles respectifs. De quoi donner des ailes aux 22 membres de MAFB qui se sont découverts des ambitions. Le pari est réussi pour le ministère de la Communication et de la Culture qui voulait présenter un spectacle de qualité pour sa première soirée de levée de fonds en faveur de la reconstruction des éléments du patrimoine national.